iray ireo faritra 2020 entina ankalazana izao fahadimapolo taona ny fahalevantena izao tsy farina ny fankalazana raha tsy ny faharaiky amin'ny 30 Desambra 2020. Mahakasika ny raharaham-pirenena ihany dia efa feno 50 ireo volavolan-dalam-pandrenana voadinika eny Tsimbazaza amin'izao fotoana izao, araka izao vaovao nangoniny Jean Merambilson izao. Iaona amin'ny mpanao gazety indray maka isan-kerinandro ny mpikambana ao amin'ny comité consultatif constitutionnel eny amin'ny fibeny eny Tsimbazaza. Efa 50 amin'izao fotoana izao ny volavolan-dalam-panorenana nodinihiny akaiky. Isan'izany ny any fanjakany Madagasikara lalam-panorenana manaja ny Zanahary sy ny Soatoavina ary ny kolotsaina eto Madagasikara. Izay raha teo no anarany volavolan-dalam-panorenana aroso ny fiaonambeny amin'ny mpanjaka sy ny zanak'andriana eto amin'ny nosy amahana ny krizy. Tapitra tamin'ny fafitany folo ny volana marsa 2020 ny rafitra republikana eto Madagasikara. Vadika mipety miova ny tantara. Dia atsorin'Andriamanitra eto Madagasikara zany fanjakana Madagasikara fanjakam-pisorona. Ahitana rova mpanjakana tarihiny mpanjaka ity rafitra ity ka ny Prime Ministre no mitantana ny asa mpanatanteraka, ny asa mpanao lalàna kosa dia misy fitsarana sy ny nentim-paharazana, ao koa ny antenimierana indrina ny fanjakana isam-paritra ankoatry ny fanjakana Fibe ary farany rafitra iorenana ny fianakaviana fa tsy antoko ny lalam-panorenana. Lafim-baovao hafa vosony androany koa ny fifanarahana teo ministera amin'ny folo alindasy sy ny Bianco manoloana ny ady amin'ny kolokolo dingana efa nampoizina ihany satria tsy napaka nandritra ny asisy militaira ny tanterahana teny Ivato fa nirandrena menjanahary mbola Jean Merambilson ihany. Efa nandrasana ela ity sinio ity. Efa nometanana manomboka izao ny departemanta ny folo alindahy sy ny Bianco amin'ny famerenana ny hasy ny folo alindahy amin'ny alalan'ny code de conduite. Raha efa manana ny fitondratenany ho azy manokana ny zandary dia tsy diso anjara fa hanana ny azy manokana koa ny miaramila araka ny etaetany fotra tao amin'ny asisy militaira no tanterana tamin'ny volana May tamin'ny taondasa farateo. Ireo fitondratena roa ireo mitambatra no akapoka ho code d'honneur iombonan'ny antoko-tafika rotota ato amin'ny folo alindahy Malagasy. Alohany anaovana zavatra tsy mety ohatra dia mba mijery kely le boky hoe sao dia tsy mifanaraka amin'ny code de conduite ty zavatra ty, sao dia tsy mety mifanaraka amin'ny fitsipim-pivezana ty zavatra atao ty, mba mety anamoramora kokoa ngamba ny zavatra nyteneny tamin'ny voalohany teo dia hoe famerena miaso ny miaramila eo amaso ny mpiaramonina. Ankoatry ny ministry ny folo alindahy sy ny sekretera mpanjakana misahana ny gendarmerie pirenena dia teto ihany koa ireo generaly manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena, ny Semgam, ny Faneva, ireo tale generaly toy ny Homi, toa ny direction générale des opérations sy ny sisa eo anivo ny folo alindahy ambony ny mpanao gazety izay nasaina ihany koa. Vola mitetina efapolo tapitrisa ariary kosa navitana ny tranon'ny zandary ao amin'ny poste avancé ny commune Ambohimangarova. Ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny faritra Nalamanga no tompo marika tamin'izany. Lampo Malala Rasata. Mitentina efapolo tapitrisa ariary ity trano fonenan'ny zandary vaovao ity. Ny fiaraha-mientan'ny zanaka ampelezana, ny ministera fanajariana ny tany, ny faritra Analamanga, ny commune ary ny fokotany na ahafahana nanorina izany. Nofidina manokana ny fokotany Ambohimarina nanorena azy satria azo lazaina fa ivo na voan'ny commune Ambohimangarova no misy azy. Eteto amin'ny commune Ambohimangarova ny amajerany poste avancé misy ao an-toerana ho lasa brigade miankina amin'ny fisian'ny trano fonenana eo zandary no ahafahana mamadika izany no ny komandin'ny gendarmerie pirenena Antananarivo ny colonel Ravalmanina Richard. Nanentana kosa ny vahoaka hiara-iasa amin'ireo zandary ny komandin'ny gendarmerie pirenena Razafindrakoto Bruno vitsy mantso izy nisan'ny zandary raha miotra amin'ny isan'ny mponina sy ny venaran'ny Madagasikara. Ny faritra Nalamanga no nanokana ny ampahany betsaka amin'ny teti-bola ny faritra hoentina manampy ara-pitaovana ny mpitandro ny filaminana araky ny nambarany lehibe ny faritra Nalamanga Randrembololona manao anjara.
nanena 50 ny fandaniana kosa ny avy amin'ny ministera amin'ny fanajariana ny tany mba hoentina manampy ireo commune amin'ny asa fampandrosoana. Izay kosa nonambagnany ny tany-kabinetra-ny ministera Livararson. Anorenana boroapokotany vaovao ny fokontany Ambohimagina hoy ihany ny tany-kabinetra izay hany fokontany tsy mba manana izany ao amin'ny commune Ambohimanga Rova. Ho fanorenana izany dia nanolotra vola 1 ariary ny fikambanan'ny zanaka ampelezana ary nizara rindrina ho an'ireo ankizy madinika sy omby iray sy vary nentina ny faly tamin'izao lanonana izao. Tany Ambositra kosa androany no nanamariana ny andro eran-tany ho an'ny asa tanana. Ny ministra ny fizahan-tany sy ny asa tanana Irène Andreas no nitarika ny lanonana niaraka tamin'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernement tany tetezamita sy ny HAT. Fantatra tamin'ny laten'ny ministra fa napiditra vola mitetina 2.0 tapitrisa euro ny asa tanana tamin'ny taona 2024. Noskafan'ny ministra tany atoerana koa ny fanamariana ny 20 taona lazaintsika ny fahaleovan-tena. Ho tanteriny Janina Rivo malala amintsika eto ihany moa ny makasika izay vaovao izay. Fa eo amin'ny lafy vaovao makasika ny fahasalamana kosa indray dia fitaovana ilaina amin'ny fahasalamana no nomeny ny consulat de Monaco ny centre hospitalier universitaire ny Fianaratsoa. Tsy izao vao novatsiana fitaovana ity CHU Fianaratsoa ity, vokatra tsara no nateraka izany dia nisy ny tapafatesan'ny marary nitomby ihany koa ireo olona azo tsapoana mamaimpona. Feno Andriamalala sy Fitso Andriamaservelo no nanangona ny vaovao. Matetika no nahazo fanampianaram-pitaovana tahaka itony avy amin'ny consulat de Monaco ny centre hospitalier universitaire Fianaratsoa satria olona tsy latraky ny zato no mila oxygène izay tsy manana fahafahana mividy ka nandalo tao amin'ny CHU tamin'ny herintaona tamin'ity indray mitoraka ity dia tafiditra ao anatin'ireo fitaovana nomeny consulat de Monaco androany izany. Ankoatr'izay ny appareil de radiographie natokana ho an'ny sampandraharany pneumologie, enina potence, roa déambulateur, iray tripade sy béquille ary ireo kojakoja hafa ilaina amin'ny fandidiana. Santionany ireto naseho teto ireto fa ny fitaovana dia efa eny an-dalana ho an'ny Fianaratsoa. Mampiana ny tapahafatesan'ny marary ny fananana fitaovana tahaka itony hoy ny ministry ny fahasalamana Dr Jonathan Pascal Jacques. Fa nahazo anjara fitaovana ihany koa ny hôpitaly Sierra. Numérisation an'ilay radio zany. Tatsika moa taloha ny radio fa be dia be pitsipitsy mibetsaka. Misy film atsofoka dia ny film iny mbola efa développena, dia mbola mainana dia misy grave be zany. Amin'izao fotoana izao vitsy mampiasa an'izany. Fa misy an'ilay cassette numérisée zany misy appareil vaovao. Ny fitaovana rehetra zany tsisy miova fa misy an'io fitaovana vaovao io zany no atsofoka alaina le radio miditra amin'ny fitaovana io zany dia afaka avoaka amin'ny alalan'ny CD ary rehefa atsoatsara dia manindry tomboka fotsiny ny dokterana amin'ny service dia tonga dia azonareo an'ilay sary. Vokatry ny fananany CHU Fianaratsoa fitaovana dia olona tratry ny valanaretina miisa 9 no voatsabo maimaim-pona. Lafim-baovao hafa tanteraka taoriny ny fanadihadiana teny anivon'ireo commune manerana ny nosy nanomboka tamin'ny taona 2024 dia namoaka ny boky sur le terrain genre et collectivité locale à Madagascar ny fikambanana Gender Links. Mbola lavitra ilay tanjona hoe azafady toko ny rarinera no mitatitra izay vaovao izay raha efa vonona ny sary. Raha ny atrarana ny tahan'ireo vehivavy eo amin'ny sehatra ny fitondrana ho 300 ny tanjona amin'ny taona 2024 dia mbola lavitra izany ny eto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2024 ka hatramin'izao 10,300 monja eo anivon'ny antenimera rotota ary 900 ny any amin'ireo vondron-toerana ifotony. Mbola lavitra araka izany ny ezaka araka ny navoakan'ity boky genre et collectivité locale à Madagascar ity. Ny fanabeazana hoy ireo nanao ny fikarohana ny fototry ny sakana. Inona ny tena sakana tsy afahan'ireo vehivavy miroso eo amin'izany fitondrana izany dia ny voalohany izany araka ny information azonay teny amin'ny fotony dia hoe ny éducation ny atao voalohany indrindra. Rehefa vita ny éducation izay dia misy ny culture sy ny tradition izany hoe fomba andrasantsika izany dia misy koa moa izany ny trada touristique dia misy koa moa izany ny sakana avy amin'ireo vehivavy ny tena ihany.